Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Manasitrana ny rarafozam-bavin'i Petera i Jesosy. Lioka 4. Mikarakara ny ahiahinao i Jesosy. Tsy hahafinaritra ve raha tsy manana olana na ahiahy intsony isika? Maniry mafy mihitsy mba tsy hisy tsony ny ady. Ary tsy misy loza, tsy misy homamiadana. Ary tsy misy ray aman-dreny misara-panambadiana. Batiko ihany koa tsy misy ankizy mijaly noho ny hanoanana intsony. Raha mba marina izany dia tena hafinaritra tokoa moa izany. Indraindray ihany aho maniry zavatra mitovy amin'izany. Ianao koa ve? Saingy raha mbola miaina eto tany isika dia tsy ho tanteraka ireo karazana faniriana ireo. Manana vaovao tsara ho anao anefa. Misy olona iray izay tsy hamelanao irery amin'ny ahiahinao. Jesosy. Ahoana no ahalalako an'izany? Avy amin'ny alalan'i Petera. Misy taratasy maro nosoratany ao amin'ny Baiboly, ary amin'ny iray amin'izy ireny dia hoy izy hoe apetrao amin'ny daholo izay fanahinao rehetra, fa izy no miahy anareo. Miresaka avy amin'ny zavatra iainany Petera. Indray mandeha, narary mafy ny rafozam-baviny. Tsy maintsy nijanona teo am-pandriana izy satria voan'ny tazo mahery. Tsy afaka nanao na inona izy ireo. Tsy fantatry Petera sy ny vadiny izay tokony hatao mba hanampiana azy. Rehefa tonga nitsidika azy ireo anefa i Jesosy, dia nitatarain'izy ireo taminy ny fikarakarana efa natao. Jesosy, mba ampio izahay azafady. Marary mafy ny rafozam-baviko. Tena manany aminy izahay. Fantatry Jesosy ny zava-manahirana antsika rehetra, na lehibe izany na kely, ary faly manampy antsika izy. Hoy ny Baiboly, nakany amin'ny fandrianan'ilay vehivavy marary i Jesosy, ary nonoraisiny tamin'ny tanany ilay vehivavy. Nanampy azy hitsangana izy, ary niala niaraka tamin'izay ny tazo. Tao anatiny indray mpimaso dia sitrana izy. Sitrana tsara indray izy, ary afaka nanoma sakafo matsiro ho an'ny rehetra mihitsy aza. Tsy milamon-tsaina sy manana havy ianao. Resao amin'ny Jesosy izany, mihaino ny vavakao izy. Indraindray dia tsy mamaly aingana toy ny nataony tamin'ny Petera izy. Afaka matoky anefa ianao, fa tsy tara mihitsy Jesosy. Na dia tsy maintsy miandry ny valiteniny azy isika indraindray. Tadidio foana ny torohevitra tsara nomeny Petera. Apetrao amin'i Jesosy daholo izay rehetra mampanahy anareo, fa miahanareo izy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.